vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa Nanisik ang punyang palay ang miran rehefa ho any andafy ianao dia tsy maintsy mila visa rehefa hiditra amin'ny lapa ianao dia tsy maintsy mila audience fa rehefa iona amin'andriamanitra ianao dia ny karatra anankiray hidiranao ao dia ny fahamasinana tsy ny etikety mahapasteur tsy etikety malo olona na madekona na mampiano ray fanasany tompo na mahazona izao no ahafahanao mahita n'andriamanitra zavatra anankiray ihany ny akse ahafahantsika miditra ao amin'andriamanitra dia ny fahamasinana ny secretny olona rehetrarehetra malaza ao anaty baiboly ka nanao fahagagana ka nampiasain'andriamanitra dia olona nilomano tao anatin'ny fanamasina tena sy ny fanamasinana n'andriamanitra zany no mahatonga antsika ranotanteraka ity fotoana lehibe hoe ray vola ny fahamasinana ity ny defi ny fanambo napetraka indrindrandrindra ho anao pino dia tsotra ihany te ahita ny voninahitr'andriamanitra isika te ahita izany herin'andriamanitra miasa amin'ny fiainanao zany tsika hoe izany herin'andriamanitra miasa mikasika ny tokantranonao mikasika ny arabolanao mikasika ny akohonanao mikasika ny fahasalamanao raha lasiana bavy ripino malala fahamasinana ny sabotsy 21 décembre ho avy izao amin'ny 8 ora sasany maraina isy fampianarana lehibe vavaka lehibe fiderana hidirantsika ao anatin'izay fanamasina teny zay manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto Antananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefa nambojanahary na eto amin'ny Mongote apitany Tobra Tsimandrava eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny rond-point Mbomanambola ary eto amin'ny Jerusalem Karobato aty amin'ny maison Edico ary manerana ny trano fivavahana vahaony oloko anao vavaka sika hidirana ao anatin'ny fanamasina tena ho tahin'andriamanitra ianao ho fian'ny fahasoavana ianao ny mpivavaka rehetrarehetra mandany andro ny mpivavaka rehetrarehetra tsy mandray valim-bavaka ireo karazana mpivavaka rehetrarehetra tsy henoan'andriamanitra vavaka zavatra anankiray ihany ny problemany mahatonga ny olona tsy mety mandray valim-bavaka fahamasinana ozy izy ny tenin'ny tompondray andro manao hoe ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra reo ka dia tsy miaino izy zay ihany ry havana malala mahatonga antsika bloke ao anaty olana ao anaty alahelo mivavaka fa tsy mandray valim-bavaka zavatra anankiray ihany misy zavatra dinianao dia ny fahamasinana rehefa tafiditra ao anatin'ny lalana anankiray ny olona iray dia misokatra ho azany zavatra rehetrarehetra mila mianatra ianao inona ny fahamasinana takian'andriamanitra fahamasinana anatin'ny fanahy fahamasinana anatin'ny saina fahamasinana ao anatin'ny fo fahamasinana amin'ny zavatra jeren'ny maso fahamasinana amin'ny fitenin'ny vava fahamasinana amin'ny fitondran-tena ianarana izany mba hitana ny voninahitr'andriamanitra ho tahin'andriamanitra tsika feny fahasoavana
miaraba anareo mivady tompoko Miaraba iza moa ny anaranao rahalahy Rahalahy Tina araka naranena bavy Ranabavy Saoly Saoly misy fidorona mavolombelona nareo mivady inona ny zava-razonareo tenenina inona ny nandehananareo voalohany tato amin'ny trano fivana voan'ny oloko nandeha mivavaka tatya inona ny naresy lahatra nareo tena hoe anompony tompo voalohany indrindra dia tao anatin'ny ady zahay tao anatin'ny ady atokantrano ady ara-tokantrano zany zay nandehananareo vavaka nanahoana le ady ara-tokantrano zany ohatranahako tsy mahay mandefitra aloha za voalohany indrindra tao anatin'izay koa ny ramoseko mijangajanga be dia tao anatin'izay tena tsisy fandeferana aloha za tena mialatsiny fomba fitena hoe rôle mihitsy ao atokantrano zany tena mpananganady ao atokantrano ary tena totondro tsisy ohatr' zany ary mandratra dia tao anatin'izay paster fitotrana fanambadiana romefolo taona fanambadiana am'izao dia tao anatin'izay paster ertina niteny tamin'ny tele tamin'izay tao anatin'izay ady zay aloha ny ramoseko tsy nody tao an-trano roa andro tsy nody tao an-trano dia indray andro misy fandarana tao amin'ny TNTV dia nalevako le télé dia paster ertina nitako tamin'le télé ramoseko tsy tonga tao an-trano dia paster ertina moa niteny hoe raha maheno an'ity fandarana ty ianao dia ianao sy paster ertina teo afaka anao fa ela be dia ohatra ny sadaikatra ianao hoe fa ahoana koa zany tenen'ny paster ertina tamin'izay hoe sy paster hoe ianao oziny teo afaka anao fa ela anao teo afaka ary hitanao ramosenao lasana igny tao anatin'izay ramoseko tsy nody tao an-trano dia gaga be hoe fa ahoana zany tenen'ny paster ohatra zany nefa tsy fantatry paster misy dia tao anatin'izay dia vangin'Andriamanitra dia tamin'izay ozy paster hoe raha mijery ny telenao dia averao zay vavaka zao apetrao amin'ny tele ny tananao dia namerina zay mivavaka zay dia resy lahatra nanompo an'Andriamanitra rehefa resy lahatra nanompo an'Andriamanitra dia mbola tsy nahita ny fivavana trano vaon'olo koa zany taty Trois Frères fa rehefa natao ny fanadihadiana taty dia nahita teto ny Trois Frères zako zany tonga avy meloty taty dia saotra an'Andriamanitra fa tao anatin'izay namonjy délivrance taty ako tao anatin'izay lamina tsikelikely amin'izay lamina tsikelikely amin'izay ny adinay satria ohatra ny lasa miala tsikelikely amin'izay zany taorinan'izay fa ianao tena masika mihitsy sady manokombany tena sady be teny ratsy mihitsy tao anatin'izay raha fiarahamonina tena za tsy menatra vavan'olona zany fa tao anatin'izay nisy fiarahamonina mo niantsy hoe nisy toritena ataony paster hoe esory daholo ny zava-paozinao tokantrano resaka variété maloto film maloto tao anatin'izay nataoko dia rehefa tena joro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ako dia esoriko daholo izany rehetra zany dia nanomboka teo amin'izay traité vavaka taty ako dia lasa manao délivrance amin'izay gaga daholo manodidina tamin'izay hoe lasa ty vavaka esoriko daholo le hira zao tontolo zao zany dia tao anatin'izay no fisinay hoe aleo hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay fa tao anatin'izay mbola tsy niditra taty aloha nisy tady molona mahay azy zany ampahitahita hoe mahay dia tao anatin'izay le problème tokantrano eny tokantrano dia fidiram-bola firy zanakanareo telo zao zanakay dia ary nanahoana inona ny natongavany rahalahy hoe mba mivavaka satria zany niady nareo mivady dia madama ny nandeha mialoha inona ny natonga anao resy lahatra hoe le olana ara-tokantrano dia efa nandeha tany amin'ny mpanompo sampo moa tsy nahita avao ianao nakany niaraka nakazy zay inona ny hoe akanisana ny hoe ampilaminanareo le tokantrano hoe manina fotsiny nareo raha hoe milamina tsy milamina lamina le izika hoe andao andeo any an'io fiangonana io dia nandeha nakaty dia nandeha taty dia ohatran'ny lamindamina ny lamindamina nisy délivrance natao ve taminareo vaty dia tsy nisy hoe devolo nietsika na ohatra zany tsy dia nisy hoe inona ny mampiady sa nisy nietsika ny anahy ohatra misy ohatra reny courant reny ny sotona aniny taminy ianao ianao ny délivre ary ny any ambavy ena ndray le ohatran'ny hoe za le mandratra sy mitontondro zany
misy miala daholo reny amin'ny tanako reny sy fa ianao le fa tamin'izany ianao mihitsy ny mamely azy za mihitsy tena rôla hoa fomba hitako mihitsy tena hoe tsy manaiky sady teny ratsy daka totondro tena eny zany ary izy mamaly ramose am'izay sa tsy mamaly tsy mody atrano dia tatio arina ny lamina rehefa nandeha dia tsy dia efa firy-taona ny fanompona ny tompona reo mivady tamin'ny 2017 zay nitsika tany dia amin'izao mbola misy daka sy totondro sao efa milamina ka afaky tsara zay efa afaky tsara zay alleloia raha misy olana tsisy teny ratsy anatsony tsy mahay an'izany tsony am'izao efa ao amin'i jesosy alleloia dia mba manahoana ny fidiram-bola manahoana ny fiainana nefa rehefa nanompo ny tompo tatio arina zany zao manahoana fidiram-bola aloha zao efa milamina tahiny jesosy tahiny jesosy fa tamin'ny tsy mivavaka nefa nanahoana tena sahirana mihitsy manangom-bola io sahirana indraindray azy zay mbola mitady firentina ty taloha zao nio tsy lany io tonga ihany alleluia mandeha tsara mandeha tsara dia mba hoe mba misy zavatra rehefa mba mitsangana ave manompo ny tompo satria ny fiheveran'ny olona manko ty manompo ny tompo ty dia hoe fandaninandro fandani-potoana fivavahana tsy nanakany io nandaninandro nareo va mba natsapa ihany io inona ny mba zavatra mba azonareo tamin'ny fanompona ny tompo akoatran'le hoe niova ny fiainana tsy niaditsony nareo mivady mba misy zavatra mba tsapa aveo hoe azo mitsangana ohatrany nahazo tany zay a dia navita trano zany navita trano tahotra anatin'le fanompona ny tompo fa tao anatin'izay tany zay moa nisy toriteny hoe ndana hitsony tany zay mbola tena tsisy nininona tamin'izay a fa hoe mandeha ara-pinoana fa le toriteny taom-piangonana hoe izy ty tonga dia andana dia hitsao ny toerana dia nitsana le toerana dia rehefa nitsana le toerana dia nividiana aloha zany efa tsy nilamina hatramin'le tany ara efa tsy azona intsony fa nisy fotoana nanantina pastera zay dia nanatry sacrifice zahay nanao sacrifice nanao sacrifice nanatitra sacrifice taty amin'ny pastera dia rehefa natena sacrifice dia efa tena ady be aloha zany tao anatin'izay efa tsisy fanantenana ntsony momba le tanina efa verimaina fotsiny vola fa tateo arina rehefa natao sacrifice dia nandresy zay nametra amin'ny pastera heritiana tanana hoe mandehana fa tsy mety mpandresy dia azo le tany dia azonay le tany dia tao anatin'le tany azonay a dia zay koa nefa ny a tsy mba hoe tamin'izay nandeha any ny asa fa tsy dia betsaka loatra le entimanana fa nandeha ara-pinoana dia taorinan'izay ndray efa azo le tany a dia nanao sacrifice ihany koa taorinan'izay dia mbola nametra amin'ny pastera heritiana tanana dia trano ndray hoe nefa le trano nambarina arany a tsy mba hoe vola be diabe fa nandeha ara-pinoana fotsiny fa zay teo am-pelantanana nentina nanaovana le trano dia voninahitra moa n'Andriamanitra fa navita le trano za alleloia nitsangana ny trano nitsangana le trano fatrany tompo zany ary manahoana ny ara-pahasalamana ny ohatrohatry zany ohatrany nisy fotoana ohatrany narary ianao ny samivavaka tato narary tongotra ty tongotra ty misy varisy dia misy fiatsiana izy io dia rehefa ohatrany rehefa mangatsika zany izy io dia metsika dia io no nandehanako taty dia hoana fisehoan'le varisy tonga dia mienjana be zany izy tonga dia fampienjana io tongotra io dia ohatrany tonga dia manao krampy dia io no nisan'ny nantonga anao vavaka dia nidelivreny io na sitrany alleluia sorana ny tompo zany inona ny afatra ve aminareo mivady melohan'ny amaranana ny any ny afatra dia ao amin'i jesosy misy anjara zany ao amin'i jesosy aleo tsy miala amin'i jesosy fa naizanaiza toerana le a nahitady olona mahay azy tony inona ary ianao dia ao amin'i jesosy ihany ny vahaolana tsy misy akoatr'izay fa ao amin'i jesosy misy fahagagana zay ny tena marina dia sorana ny tompo ao amin'i jesosy tena vahaolana mahafinaritra ny afatra ora laha vedanany tompo moa dia ny afatro manompo an'i jesosy ihany no tena mety maherezintsika menakafa dia nafinaritra amin'ny fijorombavy izy mivady reto ny anabavy Saolo ny tena rôla fa dia zao izy lasa mpanompo n'Andriamanitra mivavaka
sambatra ny tokantsarina amin'izao fotoana zao a tahiny tompontsika menaka veloma tokoa. Rehefa ho any an-dafy ianao a dia tsy maintsy mila visa. Rehefa hiditra amin'ny lapa ianao dia tsy maintsy mila audience. Fa rehefa iona amin'Andriamanitra ianao dia ny karatra anankiray hidiranao ao dia ny fahamasinana. Ny fahamasinana. Tsy ny etikety maha-pasteur, tsy etikety malo olona na madekona na mampiano ray fanasana tompo na mahazona izao no ahafahanao mahita an'Andriamanitra. Zavatra anankiray ihany. Ny akse ahafahantsika miditra ao amin'Andriamanitra dia ny fahamasinana. Ny fahamasinana. Ny fahamasinana. Ny sekretny olona rehetrarehetra malaza ao anaty baiboly ka nanao fahagagana ka nampiasain'Andriamanitra. Nampiasain'Andriamanitra. Dia olona nilomano tao anatin'ny fanamasina tena sy ny fanamasinana an'Andriamanitra. Zany no mahatonga antsika antanteraka ity fotoana lehibe hoe ray volany fahamasinana ity. Ny défi ny fanamby napetraka indrindrandrindra ho anao pino, ho anao pino, ho anao pino dia tsotra ihany. Te ahita ny voninahitr'Andriamanitra isika. Te ahita izany herin'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao zany tsika. Hoe izany herin'Andriamanitra miasa mikasika ny tokantranonao, mikasika ny arabolanao, mikasika ny akohonanao, mikasika ny fahasalamanao. Raha lasena bavy ripino malala fahamasinana. Fahamasinana. Ny sabotsy 21 décembre ho avy izao amin'ny 8 ora sasany maraina isy fampianarana lehibe, vavaka lehibe, fiderana hidirantsika ao anatin'izay fanamasina teny zay. Manerana ny trano fivavahana vahaony oloko, manerana ny trano fivavahana vahaony oloko eto Antananarivo, indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefa nambojanahary na eto amin'ny Mongote apitany Tobra Tsimandrava, eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny rond-point Mbomanambola, ary eto amin'ny Jerusalem Karobato aty amin'ny maison Edico, ary manerana ny trano fivavahana vahaony oloko. Anao vavaka sika hidirana ao anatin'ny fanamasina tena. Ho tahin'Andriamanitra ianao, ho fian'ny fahasoavana ianao. Ny mpivavaka rehetrarehetra mandany andro, ny mpivavaka rehetrarehetra tsy mandray valim-bavaka, ireo karazana mpivavaka rehetrarehetra tsy henoan'Andriamanitra vavaka, zavatra anankiray ihany ny problemany mahatonga ny olona tsy mety mandray valim-bavaka. Fahamasinana. Fahamasinana. Ozy izy ny tenin'ny tompondray andro manao hoe ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ka dia tsy miaino izy. Zay ihany ry havana malala mahatonga antsika bloqué ao anaty olana, ao anaty alahelo, mivavaka fa tsy mandray valim-bavaka. Zavatra anankiray ihany. Misy zavatra dinianao dia ny fahamasinana. Fahamasinana. Rehefa tafiditra ao anatin'ny lalana anankiray ny olona iray dia misokatra ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Mila mianatra ianao inona ny fahamasinana takian'Andriamanitra, fahamasinana anatin'ny fanahy, fahamasinana anatin'ny saina, fahamasinana ao anatin'ny fo, fahamasinana amin'ny zavatra jeren'ny maso, fahamasinana amin'ny fitenin'ny vava, fahamasinana amin'ny fitondran-tena ianarana izany mba hitana ny voninahitr'Andriamanitra. Ho tahin'Andriamanitra tsika feno fahasoavana. Afaka makativy ianao ny anabavy avy vetivety tsy vitiaka mafy zany. Alleluia. Satria za mino fa tsy hiverina tsony ny aretiny mandrakizay asy vitiaka mafy zany.
fiadanan'i jesosy izy amony anaranao ranabavy iraina izy moa dia mipetraka any frantsa fa nalehaina ty Madagasikara dia nitsabo tena tovy aleloia mafy ny fanaon'ny olona rehefa makany frantsa dia andeha aninany hitsabo tena fa izy ndray avany frantsa ka tia Madagasikara ninona satria misy Andriamanitra manao zavatra tsy takatry n'izay eto amintsika eto ataovy aleloia mafy zany nanana aretina izy tany andafy a tany frantsa miasa any izy mipetraka any ary tsy possible sitrana tany mihitsy ny tetezana dokotera maro ahoana inona tsara le aretina anazo any anabavy ireny hypotension de cardio le fotsy mitepitsony dia lazain'zareo hoe tsisy fanafoditsony sady tsy mety atao ninina fa mety maty aho rehefa matory mety maty à n'importe quel moment zay ny dokotera zay teny dokotera rehetra na cardiologue ary dia tsy nanaiky fa tena katy dia miseho no aretina io manahoana rehefa mihetsika aminao dia any an-dafy hoe dia safotry indimy isan'andro fa tena safotra be mihitsy safotry indimy isan'andro na ny ampiasana ary na eny an-dalana na eny an-dalana dia alainy pompier ny an-dalana ny amin'ny arabe dia entina any amin'ny hôpitaly fa tsisy fanafody fa asiana sérum maray fotsiny dia mody zay dia tsisy fanafodiny mihitsy tsy hitany vazaha zay anaovana anao tsy hitany zay no nalehanao taty ie izany nandresy lahatra anao hoe namakanesa ty i ravaviko ie hoe andao any amin'ny voanioloko izy izy fa any manasitra ataovy aleloia mafy zany misaotra jesosy alleluia misaotra anao firy volana zay no niverenanao no teto Madagasikara nahatogavanao tatio tamin'ny 28 novembre vito dia manahoany ianao zao efa salama tsara mihitsy tovy aleloia mafy zany tsisy an'le mienjenjera indimy tsony tsisy alleluia andeha ho iverina any an-dafy ianao raha afakapitso ie iverina mino anao fa tsy miverina tsony aretiny mandrakizay tsy miverina tsony mandrakizay jesosy ary zany voaty fa tsy saraka amin'ny jesosy tsony mandrakizay tsy saraka amin'Andriamanitra tsony fa dia ato ny fiangonako ato amin'ny voaniolika tsy misaraka amin'ny voaniolika tsony aho mandrakizay efa nanao voaty any frantsa moa ao Paris efa misy trano fivavahana voaniolikoa dia manatona any ianao rehefa tonga any dia efa tsisy mietsiketsika mienjenjera toratorana tsony amizao tsisy tsony asivitiaka mafy ny olona raha marary eto Madagasikara makany an'iny izy hitsabo tena hoe fa ny mahafinaritra ndray rehefa tsy voavahany zareo vazaha teneny miavanao any rehefa tsy vitany makany asa tia Madagasikara hoe ataovy aleloia maheresy anao ranabavy ireny ho sitrany ianao misaotra besaka paster Ertina amin'ny encouragement anao ny soutien anao tamiko fa tena misaotra besaka fa ianao miaraka ny teninao za mivavaka fa tsy mpanasitrana fa ny teny Jesosy fotsiny no arahako fa dia anao mivavaka dia tena nataoko ara-dalàna misy le fa sitrana aleloia maheresy tahiny tompo a aloha mbo tsofoky rano ianao Jesosy vavaka ho any anabavy irenina tsy miverina tsony ny aretina ny frantsa ny mandraky zay tsy ho tratriny coronavirus koa izy amin'ny anaran'i Jesosy ninina aretina mampidoza sy mampatahotra ny olona any tsy azo azy zany iverina eto izy miaraka amin'ny fahasalamana rehefa ho avy eto Madagasikara ndray misy saotra Jesosy ho mpanomponao ho ampiasainao zany joro vavolombelona any frantsa any a amen asivitiaka maty zany mahere aleloia tahiny Jesosy dao maka place mahery sa tsy maheriny Jesosy ivavahanao tenony eo an'ila anao maheriny Andriamanitra ivavahantsika jerenareo an'izany fa ny zavatra tsy vitany vazaha rehefa zavatra tsy vitany vazaha ny frantsa ataovy ao an-tsainy fa mbola misy vazaha be ankiray zay eo ambony ao aleloia tenony eo an'ila anao mbola misy vazaha be eo ambony ao hoe misy inona hoe
izy zay vazaby eo ambony zay amen tsatsy amen fa zao fotsiny raisy tsara amin'ny position anao araky ny toriteny teo raisy tsara amin'ny position anao rehefa vonina anompony tompo ianao dia andao anompony tompo rehefa vonina akatoa ianao tonga dia makatoa ava tena io andriamanitra tsy mandangy io e betsaka ny zavare hoe za nampaheriny io anabavy io nisy taona izy tonga ray volana teto mbola nietsika ny aretiny dia ozy amantsy azy mino ianao afa mandra-piverina ho any ianao tsy mihetsika tsony io aretinao io ary tsy miverina tsony io alleloia alleloia tahoarinany vavahako azy faran'izay tsy mihetsika tsony ny aretiny alleloia vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tantety izy mba asy